Tompo mitsotra n'Andriamanitra sika ry fiangonana malalany amin'ny fahataterahany fanompompivavahana zay ilan'ny olona mpijery atsika ilantsika raha teo koa fampaherezana anareo ny reny mba alala fa sarobidy amin'Andriamanitra ny fisian'ny fiangonana aty ambanivohitra ty koa mitodika amintsika zay mpiaino a mpijery an'izao fitaompivavahana zao mamarana azy amin'ny alalan'ny resadresaka ifanaovana amin'reto ray aman-dreny sy ny fiangonana reto dia mahafaly azy zany amin'ny mampitondra Fileovana maneho etona ny katekista ato katekista Razafy sy ny ramatoany dia ao ny président fiangonana sy ny ramatoany dia reto no kistiana ao moa zanaky katekista sy ny kistiana namana ny kendrena amin'izao zavatra zao ry havana dia ity zavatra ity fampahalalana mahazona mitondra mambavaka ny asa fitoriana filazantsara aty sy amin'ny faritra hafa tsy mora mitory filazantsara ka ho aseolo za mampitondra Fileovana hoe nahoana mifidy an'ity toerana ity mifidy an'ity toerana ity satria ity toerana ity atao anatin'ny Fileovana no toerana na fiangonana fanaovan'ny katekista fiofanana indray mandeha isam-bolana amin'ny fianarana soratra masina azona mitory-teny tsara ary fampaherezana dia sorana eto dia maneho fisorana ny fiangonana tarehan'ny katekista ny amin'ny fikarakarana andreo katekista rehetra manerana amin'ny Fileovana reto amin'ny fandrahoan-tsakafo fandraisana anay dia misaotra indrindra tompo ity toerana ity moa dia 540 kilometatra farafahakeliny miala ny Mahajanga ary tsy misy taxi brosy loatra mandeha aty fa sarety bisikileta dia tongotra dia ity toerana ity koa no toerana fambolena alalany Antananarivo azy aty ny fahakan'ny Antananarivo ny Mangarivotra dia ato misy karazany maro mamboly Mangarivotra ny olona eto dia manao zanaka Mangarivotra dia tongeto ny kistiana vanosy be hitako FLM manosy be maka manga aty dia miangona eto reo ka allo katekista no iteny mahakasika ny fiangonana katekista misy firy moa zany zao ny mpiangona ato amintsika ato ny mpiangona kistiana eto Mangarivotra ny FLM dia eo amin'ny 20 eo zany satria mbola mitarika ovina no niorina ity fiangonana ity tamin'ny 2010 dia ozy izy ianao tena 20 mitarika velona daholo ny sampana rehetra sa mbola misy sampana mbola tsy velona mbola misy tsy velona ary manaona ny fiandreketanareo an'ity fanorenan'ity trano ity fa hita fa mbola fotaka zany dia tafo satrana mba lazao kely zany mahakasika ny fiatrehan'ny fiangonana ny fiatrehan'ny fiangonana dia mbola tena sarotry be mihitsy ary mila fagnampiagna le tezay aminazy satria voalohany nanaovagna azy zany olo raiky zany nagnano azy miampy ny aroa zany zay rolahy zany nagnano azy vehivavy aby namagna nagnano azy dia misy olana ve izy am'izao satria hita hoe tena nany fanakaza dia tena mbola tsy mendriky ny voninahitra Andriamanitra ny olana aloha tena mbola tsy voavaha mihitsy ny olana aloha mbola mila fagnampiagna be dehibe zay aminazy satria mbola tsy betsaka zany kristiana agnatin'ny fiangonana eto tanàna eto misy fiangonana kristiana ankoatranareo ve ny fiangonana eto an-tanàgna zany misy fiangonana telo zany secte aminay eto secte misy eto fa tsy fiangonana reny fa secte zany fa loterana ihany ny tena tsisy katolika eto tsisy FGM tsisy eny ary dia manaola ny tafika masina manao tafika masina ve nareo fa zay ny tiany Jesosy eny tompoko tena magnano aloha magnano isaka talata zany zay magnano ina no ataonareo amin'izany
mitety trano zay tety tokantrano isika tokantrano zay fa ny sasany mampandroso fa zareo zany tsy tonga agnano tonga tsy mety tonga satria agnilany reto mpanompo sampy izany reseny lahatra mafy mila tegna reseny lahatra mafy mbola agnatin'ny maiziny hay mbola sarotra de mampaheranareo am'izany fanaovana tafika masina zany fa zay ihany no ampitombo fiangonana misaotra manao na fizakatenanareo mirakitrareo moa zany raha tsy madiso ohatrin'eo no azo isan-kalahady raha farapahazo angamba doko zay agny amy 500 de angamba ny fiazonay isan-kalahady raha sendrasendra angamba voa zaka 3 zany fa misy avambadiky tonga eto mamonjy fiangonana loteriana tena mbola tsy kely akory zany fa tena sarobidy am' Jesosy fa de mivavaka ho anareo zay milana am'izao fandaran'izao mba azona mivavaka ho anareo de mitodika amitsika mpiaino zany ny zava-misy amy fitoliana Fileovana tsara famotarany fanjakan'Andriamanitra ty ambanivohitra teny omena de Jesosy ny tahatsika satria ny teny zay niresika teo miteraka finoana de ny finoana zay raisitsika koa de miteraka asa de miasa mivavaka sy ny fanohanana raha arak'izay fanetsehan'ny fanahy masina ny fanahy masina moa de tena manetsika atsika anao tahaka amin'ny Matio mba hamory ny namany rehetra ny sakaizany sy ny namany hiaraka aminy de mamory koa Jesosy amin'ny alalan'izao fandaran'izao amin'ny alalan'ny fotoam-bavaka de faly koa reto tanolo reto indrindra ny zaza ato mba mahita ianareo zao ny any Mangarivotra any ambanivohitra Mahajanga avaratry Mahajanga zany ty toeranyty de misaotra indrindra tompo amin'ny fanatrena de amy manaraka ndray isika tsidika fiangonana vaovao faly ny tenanay eto Mangarivotra loteriana najorony Andriamanitra eto zay ankehitrizo satria tsy natanao zavatra ambohony fanetrena tokoa zanakao ny tenanay eto Mangarivotra zao ankehitrizo tianao nivimbinao ka no nahatonganao eto zao ankehitrizo isorany be debe zany faly ny tenanay inganany mba roborobo zay fiangonana zay najoro eto zao mbala eto agnatrehanao zay ankehitriny ary io tanteraka soamantsara zany fanindrinay mba ho toly izy mba vita soma ara-dalagna ara-tsaigny eram-po mbala samby eto zao ankehitriny i fiangonana loteriana ndesin'izao Razafy zao ankehitriny inganany mbala agnatrehana ray aman-dreny benay Fileovana avy ao Amborovy satria ray aman-dreny be niatrehiky teto ty Mangarivotra ary tsara nihataka ny tenako jusque zao ary zany mba angatahako hoe mba ho isiny mbo vita toly eo anatrehany zao ray aman-drenynay Fileovana Pastora mamy eto Mangarivotra eto zany fifaliagna lehibe ho ahy mba ho tanteraka apetraka amin'Andriamanitra zany anantoko sy ny hery sy ny tanjaka am'izany rengane zareo raha hianga eto analo lalagna Jesosy malaloha atonga zareo atontosa zay diany ataony zareo Jesosy mana amen sotra tompo sotra betsika rehefa faly zay no mahatongavana mbola mifaly anao rehefa hitanao eo am'izay vadika mahafinaritra ane mijery an'ity